Andriamatofilo koa satria ozy izy ianao hoe teneny zay tena ao am-ponareo fa za aza safosafonareo intsony a. Izao ary raha na ino lahateninnao tao iavoloha dia ny zavatra tena nanamarika dia hoe tsisy zavatra mandroso ary tsisy zavatra mandeha raha tsy milamina aloha tsika menakavy. Ny zavatra teneniko anao dia izao, raha tsy nisy ny hetsika nataon'ny tanora dia tsy nisy fahatongavan-tsaina avy aminao. Raha tsy nisy hetsika nataon'ireo tanora ireo dia tsy nangataka ny fihaonana tao iavoloha iny ianao, dia tsy niain'ny vahoaka ianao. Raha tsy nisy ny hetsika nataon'ireo tanora ireo dia tsy tonga saina ianao ary ny haika fa ny zavatra tsy nety nataonareo. Noho izany dia nilaina iny manifestation iny ary mbola ilaina satria mbola manohy tsy miaino ianao Andriamatofilo. Mbola be dia be ny zavatra tsy voavalinao ary zavatra tena gravy nefa ilay izy antony mbola anohizan'ireo tanora ireo ny tolona ataony. Anisan'izany tsy fanontaniako anankiray ity. Inona ny antony tsy namelanao ny vahoaka aneho ny heviny teo amin'ny kianjan'ny demokrasia ao Ambohijatovo? Efa tsy ireo mpanao politika izay nisamborina intsony no nangataka ny lisy fa vahoaka, mpianatra, tanora, olon-tsotra. Inona ny antony? Afaka fantarinay ve? Amiko manokana raha navelanao malalaka ny vahoaka aneho ny heviny eo amin'ny kianjan'ny Ambohijatovo izay notokananareo hoe kianjan'ny demokrasia, ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra, tsy nitatra lavitra be ohatran'izao ty raharaha ty. Manaraka izany, ireo mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka, manohy manao herisetra amin'izy ireo. Maninona ny avelanao hitranga ireny zavatra ireny? Ary tsy mbola nahita teny avy aminao ny alatsiny momba ny fihetsika izy ireny, sauf erreur de ma part, tsy mbola naheno hoe anasazy fainganan'izy ireny ianao na anajanona malaky ny herisetra. Profon'izany mbola mitohy ilay izy ary megravy isan'andro. Za manokana tena tsy mahazaka mahita an'ilay izy tsony ary tsy mahavita mizara tsony ary le lehilahy nitaritarifina teny Anosibe sy le vehivavy midorana volo. Zakanao ve mijery andreny? Ny ahy tena marary ny haiko. Mitaky filaminana ianao. Avy aiza ny tokony haviany izany voalohany? Tao iavoloha ianao dia niteny hoe ny mpiara-miasa aminao tsy miasa tsara mahatonga ny firenena tsy mandroso. Mila miova. Novainao ny Premier Ministre, novainao ihany koa ny Ministre. Sao dia tokony hatomboka aminao aloha ilay fiovana. Mitaky filaminana ianao. Aoka mba ho avy aminao ny isian'ilay filaminana. Iteny amin'ireo mpitandro filaminana anajanona ny herisetra. Na inona mety ho endrika izany. Tsisy argument ahafahana mijustifier andreny acte ireny tompoko. Zahay aty ivelany dia manao fihetsiketsehana foana fantatrao tsara izany. Presque isan-kerinandro izay manao grève. Fa jamais police-pirenena na ny gendarme nanao violence mahery be ohatran'ireny tamin'ny vahoaka. Misy ny casseur, misy manimba zavatra. Fa jamais personne n'a brûlé les cheveux de personne. Jamais. Raha mbola misy fono-tepo any aminao, mpavalio rehefa anontanian'ireo. Dia alamino izay. Te aneho hevitra mpilaminana eo amin'ny kianjan'ny demokrasia na eo amin'ny 13 Mai ny vahoaka. Mitaky ihany koa ny anasaziana farak'izay ainganandreo tsy mataho-tody izay nandatsakaina sy nandratra ny vahoaka. Ary mitaky ihany koa ny amitsoranandreo mpitolona izay nisamborina izay tsy hay hoe inona ny antony tena nisamborana azy. Efa gravy loatra ny zavatra misy ary tsy haiko hoe ho tonga hatraizy ity. Raha latsaka sy aina firy no afoy raha samy iziry eto tsika menakavy. Ny maty ihany, ny maratra tsy ho tambo isaina intsony. Ka dia atsipiko ny teny, sendra mba voarainao ihany. Amindra fo amintsika anie Andriamanitra.